dia faly miarahaba sy mirarsoa antsika rehetra mpanaraka ny fandarana misandratra indray. Ny firarian-tsoa toa fahalava vary araka izay voalaza zay ka tsy lany amamena. Ny voalohany indrindra dia mirary fahasalamana ho antsika, engany ka mba ho salama vatana sy ho salama itsika rehetra satria ny fahasalamana dia voalohan-karena. Raha tsisy ny fahasalamana itsika dia sasapoana zay narinina rehetra fa dia very anjavana. Ka dia mirary fahasalamana antsika rehetra ny tenako. Ny faharoa dia mirary fifankatiavana satria ny firaisan-kina no hery, ka raha mifankatia tsika dia miraina, ary raha miraina tsika dia ahita vokatra tsara ihany koa. Ary ny fahatelo dia mirary fahombiazana eo amin'izay atao, ambinina ny fitadiavana ny antsika ka ahita an'izay tadiavana ahazo an'izay ilaina. Fantatra tsara fa ny fitadiavana no maheto antsika. Raha tsisy ny fitadiavana dia sasapoana ihany koa tsika satria tsy ho ampy ireo sakafo izay hohanintsika sy hohanin'ireo fianakaviantsika, ary tsy afaka mirehareha sy mampiseho amin'ny maha-izy antsika raha ohatra ka tsy ho ambinina amin'izay fitadiavana izay. Ka dia mirary soa sy mirary ny tsara ho antsika ho ahita an'izay tadiavana ary ahazo an'izay ilaina antsika rehetra. Efa katiky ny Noely zao, ka izay no antony irariana soa antsika lalandava mba havita an'izao Noely sambatra izao. Ahita ny Noely moa dia fetin'ny mpianakaviana, eo no mihaona daholo ny lafivalin'ny fianakaviana rehetra, ao ny ray, ny reny, ny zanaka, fetin'ny zanaka le izy. Ka dia engany ka vita Noely sambatsika zay gadona tsy ho ela, vita ny faran'ny taona ihany koa tsy ho ela. Ka dia mirary soa sy mirary tsara antsika rehetra. Zay ny firarian-tsoa sy ny fifampiarabana zay nomena antsika zay mpanaraka an'izao fandarana zao. Naiza misy ianao zany, na ao an-trano ianao, na eny am-piasana, naiza misy ianao ka maheno an'izao fandarana zao zany, dia iny firarian-tsoa zay nomena teo iny no atolotra ho antsika rehetra. Fandarantsika androany dia mifantoka betsaka amin'le hoe mahaiza mifidy ny namany ary tandremo ny fanapahan-kevitra ny namany. Tareto sao tarity ny namana amin'ny lalana tsy tokony ho izy. Raha tsy ahivona fohifohy dia nisy fotoantsika teto nilaza mikasika ny hoe ny tanjona, hoe tokony faritantsika ny tanjona. Raha tsisy nofinofy itsika dia tsisy zavatra tanteraka. Mila manofinofy tsika zany, mila mahafantatra ireo zavatra tiantsika atao, ireo zavatra mahafinaritra antsika, ireo zavatra tiantsika tratrarina, ary avadika antsika ho tanjona zay zavatra zay. Faritana mba ho azo tsapahitanana sy azo tanterahana, ary miditra amin'ilay tetika asa antsika hoe reto daholo ny zavatra tokony hanatanterahantsika azy. Ary ny dingana manarina dia mifidy an'ireo olona zay ara-iasa amintsika sy olona azontsika ipetahana hanatanteraka an'izay vina izay, izay tanjona izay, izay nofinofy izay iza no iarahantsika mipetraka mba ho tanteraka antsaka sy andavana izay nofinofy no ataontsika. Tamin'izay fotoan'izay tsika dia niresaka fa hoe ao anatin'izay ilay fifidianana namana izay dia misy karazany maro ireo namana manodidina antsika. Misy ireo namana izay mitovy hevitra amintsika, mitovy tanteraka. Misy namana mifanohitra amintsika, tena tsy mety ampiarahana mihitsy tsika sy izy. Misy namana mifameno amintsika, zany hoe ilay mety amintsika tsy mety aminy, ary ilay mety aminy tsy mety amintsika, kanefa azo atambatra ireo roa zany. Ny ray ozintsika tia be menaka, ray tia ranondroa, fa rehefa atambatra ambony latabatra izy roa dia sady misy ranondroa misy be menaka dia samy mihinana ny ilainy. Dia mitovy amin'izay zany ilay tenam-bary eto hoe tsy mitovy kanefa azo ampiarahana. Misy tsy mitovy fa tena tsy azo ampiarahana mihitsy, mibriokany amin'ny toerana hafa. Raha mbola tsy ahivontsika ihany zavatra natao taloha dia nanambaritsika tamin'ireo hoe ny toetran'ny olona manana toetrana hafa maherisetra dia sarotra miaraka amin'ny toetran'olona toetrana rano satria goragora sy malemilemy ary sentimental. Toetran'olona toetrana tany dia sarotra ampiarahantsika amin'ny olona manana toetrana hafa satria ny tany mitongona, miadana, mandinga, ary ny rivotra dia taitaitra sy maimaika ary malaky mandeha. Ray zany raha tiantsika fohy fotsiny ilay zavatra efa nataontsika teto nandritra izay fotoana zay. Ka tsy zavatra zay zany no mbola hoentsika eto androany, tandremo
sao dia taritiny olona amin'ny lalana tsy izy. Raha hanorina zavatra iray tsika dia tsara zany misy olona anankiray mpanatanteraka miasa miaraka amintsika. Raha tsisy olona mpanatanteraka dia lasa nofinofy daholo ny zavatra rehetra izay resahantsika fa tsy ho tanteraka io zavatra io. Ianao rery nefa tsy havita hanatanteraka an'izay asa izay. Ka izay zavatra izay zany no lahantsika olona anankiray izay manana talenta, manana finiavana ary manana hery afaka materialiser ny zavatra rehetrarehetratsika, manatotosa, manamafy ny zavatra izay rehetrarehetratsika. Io zany dia tena mila mahay mifidy tsara tsika izay olona izay satria miankina amin'izay zany ny hampalaky sy mampahela ny hanatanterahana ny vina sy ny zavatra izay ho tanterahantsika. Hain-dehibe ny olona iny satria ny fanatanterahana azy dia avoroeny amin'ny anao. Raha ianao efa mahavita manatanteraka, ampiny dia malakilaky lasa kokoa ny zavatra tena tanterahana. Ny faharoa manarakaraka an'izay dia ireo olona izay afaka mizara traikefa amintsika, afaka manoro hevitra antsika. Eto zany dia misy zavatra izay ilana ny fifanampiana sy fifanankalozan-kevitra ao anatin'ny asa izay ho tanterahana, ahafahana manitatra an'ilay izy, ahafahana mijery ireo izay tsy mety ao anatin'ny asa, ahafahana manarina ny tsy mety. Izany hoe afaka mitsikera an'ireo zavatra ratsy. Tsy olona ilay nitenentsika hoe fanohitra amintsika ka hanohitra an'izay zavatra lazaintsika, tsia. Fa olona kosa manana saina mahiratra ka afaka milaza zany raha ataontsika an'izao ty asa ty dia tsaratsara kokoa. Raha ampiana an'izao ty asa ty dia metimety kokoa. Ajanoa ty zavatra iray ty fa tsy mitondra any amin'ny lalana mahizy azy. Zay zany ny namantsika faharoa. Io zany dia azontsika ampitahaina an'ilay voalaza teo hoe olona anankiray izay mifameno amintsika. Ianao mahay sobika, izy mahay fatambara. Zay zavatra zay zany dia anisan'ny hery faharoantsika satria raha ohatra ka manatanteraka fotsiny ilay anankiray fa tsy nahavita nandinika an'ireo lesoka madinidinika dia mivarina akady zany sika menakavy. Fa misy olona anankiray zany azo eritreretina hoe afaka manampy, afaka manoro hevitra amin'ny lalana izay hitondrana antsika. Manarakaraka an'izay dia anatin'ny tokony dinihantsika ihany koa dia ireo olona izay eo akaikitsika miara-mitantana, miara-mitondra an'ilay asa. Io olona iray zany dia tena metrahana fitokisana betsaka satria raha tsy eo ianao dia izy no mitantana azy. Raha eo ianao dia miaraka mitantana ianareo. Anananao fo io zany, anananao toky olo io, anananao fahefana io olo io. Akaikikaiky ianao kokoa. Zay zavatra zay zany rehefa fendro olona izay nieritreretintsika hiara-iasa amintsika ireo dia azo lazaina fa tokony handroso ny asa ataontsika ary manakaikikaiky ny tanjona bebe kokoa tsika. Zay zany le lazaina hoe tokony misy karazan'olona maromaro, misy karazana toetran'olona maromaro, misy karazan'olona afaka manatanteraka ny vinavinantsika. Misy olona manana toetrana hafa, action zay, hetsika zay. Olona manana toetrana rivotra, saina zay, mandinika zay. Olona manana toetrana rano, sentiment zay. Ary ny olona manana toetrana tany, rafitra zay. Raha fitiantsika zany dia zay le zavatra tiana ho ambara eto. Hoe feno ireo ekipa ireo dia azo lazaina fa tokony androtsika. Raha olona tsisy fihetsem-po no mandeha ao dia lasa materialista loatra tsika, dia lasa mety mivoana amin'ny maha-olombelona. Zay zany le ekipa hiara-iasa amintsika. Anatin'ireo ekipa ireo nefa misy amin'ireo no mitondra antsika any amin'ny lalana tsy tokony aleha. Indray zavatra tsy dia eritreretintsika be loatra akory le izy. Zavatra tsy tsapantsika akory hoe lasa any amin'ilay lalana tsy tokony ho izy eny antsika. Kanefa dia tafivarina any amin'ny lalana izay mavesatra sy lalana izay mety tsy ary tratrarina an'ilay tanjona na mana ela fa tratrarina an'ilay tanjona. Zay le tiana ambara amin'ilay lohahevitra androany zany tandremo sao dia eti'ny olona amin'ny lalana tsy nieritreretinao ianao. Misy ny olona zany ao anatin'ny fiarahamonina dia mana talenta manokana amin'izay zavatra zay hoe ny eritrerina
sy ny zavatra tiany atao ihany no hitaritany olona, ary raha tsy mitandrina ny olona manodidina azy dia voafoakany any amin'ireny lalana izay nieritreretiny izay. Manangana orinasa mieritreritra fa hanondrana produit anankiray, mamaky azy nefa hanana 4x4, ny 4x4 telo efatra tonga ao tanàna fa ny produit kely lasa, ohatra ny meko zay a. Zay zavatra zay dia mamono ankaranany le eritreritra zay atao. Misy ny olona indray dia be rendrarendra, izany hoe ohatra ka hoe misy asa ataony amin'ny toerana anankiray dia tsy mba vonina hitsitsy mihitsy izy, fa dia mitady zavatra lafo vidy, mitady zavatra mahafinaritra ny saina sy ny vatany no tanterahana. Eo zany tsika raha ohatra ka tsy mandinika tsara, tsy mitandrina tsara fa matika ena maso, dia lasa mitombo ny fandaniana atao ary miena ny tombony ho azo. Eritrereto andeha hanao jorofo ianao, mipetraka any anatin'ny hôtel de luxe, mihinana sakafo luxe ary ny transportnao mbola luxe ihany koa, dia afaty antoka avy hatrany no hitranga. Zay zany le tiana tenena te, misy ny olona mitondra anao amin'izay lalana zay, ianao mba te hitsitsy any miala any hatrany hoe tia ariary zato ny tiany ilay, tonga any nefa 200 mivoaka, satria le namana io hita tombo foa, nampafiry ny tombony io, atraiza io, mbola tratra atsika io. Reny olona reny zany dia mila mijery lalandava tsika, mila mitandrina lalandava tsika mba tsy latsaka, tsy ho voatarika reny olona reny. Mila mafiatoka tsara tsika zany rehefa mibrioka amin'ilay tombony eritreretiny, mila mijoro tsara tsika amin'izay zavatra nieritreretintsika tambolohany. Miena maso matetika no mitondra an'izay zavatra zay, ka itsika mitondra mianatsiny, izy mitondra mianavaratra, dia tena lasa amin'ny lalana tsy tokony alehantsika. Petraka ihany koa izay eo amin'ny resaka fanoroana hevitra. Be doika izy ary mahay mandresy lahatra. Dika zay zany manana fotoana ianao andinihana lalandava izay zavatra ho atao isaky ny dingana anankiray vita, na eo amin'ny fandaniana zany, na eo amin'ny hevitra izay aposaka zany, dia mila mandinika lalandava. Ny olona tena akaiky ianao matetika no mitondra an'izay hevitra zay. Ny olona ilay nieritreretinao hoe rehefa tsy eo ianao dia izy mitarika azy, ary ny ahafantaranao azy matetika rehefa tsy eo ianao dia mitombo ny fandaniana, tsy mitaha amin'ilay fandaniana raha eo ianao. Eo dia anisan'ny hahitanao mivaingana tsara ilay voalaza eto. Misy vanim-potoana ianao tsy eo, miverina avy any ianao dia nisy dépense, nisy fandaniana mihoatra n'ilay fatao isan'andro. Raha ohatra ka niverina ianao ka niena amin'ny fandaniana ataonao isan'andro ilay izy, dia tsara zany ny zavatra mitranga amin'izay. Fa raha nihoatra amin'ilay zavatra fatao isan'andro, dia tsara efa mieritreritra ianao amin'izay fotoana izay fa misy zavatra tsy dia milamina loatra eo. Dia anjaranao mijery hoe ao amin'ny lafiny inona ilay izy, mitombina ve ilay fandaniana mihoatra sa tsy mitombina, ary azo ekena ve ilay fandaniana mihoatra sa tsy azo ekena. Misy ilay izy zavatra nieritreretiny hatramin'ny ela hoe hahasoa ilay toeram-piasana, ka rehefa lasa ianao dia tanterahany dia jery hoe mitombina ve ilay izy. Indraindray ilay izy mitombina, netiny amin'ny lalana nieritreretiny ary nivoaka zavatra tsara ilay izy, raha eo zany dia araba soa araba tsara. Indraindray ilay izy entiny amin'ny lalana nieritreretiny, fandaniana mihoatra kanefa tsy azahoana tombony eritreretinao. Reny zavatra pitsopitsony dinika ohatran'ireny zany dia tena manana ny lanjany sy manana ny toerany eo amin'ny sehatry ny fitantanana sy eo amin'ny sehatry ny asa atao. Efa nivinavinaintsika rehefa napetraka tsara zany hoe misy drafitra matipaika tokony apetrakintsika, ary ao anatin'ireny drafitra ireny efa tokony voarindra tsara daholo ny fotoana sy ny asa ary ny vokatra ho azo. Izay zavatra zay zany dia tokony mipetraka lalandava eo amintsika mba ahafahantsika manamarina zany hoe aiza ho aiza ny misy atsika, inona ny mbola miandry atsika, ary ahoana ny anatratrara atsika zay zavatra zay. Isan'andro isakitsika manao zavatra iray zany dia tokony fantatritsika lalandava zay zavatra zay. Ny zavatra rehetra dia misy lafiny tsara lalandava sy misy lafiny mavesatra lalandava, misy lafiny mahafinaritra, misy lafiny somary mahasorena. Ka hatreo zany no tsara dinihana sy tsara
ho fatarina. Fa napetraka tamintsika ny mijery, zany hoe manana fomba fijery manakana lalandava, mijery izay tsy mety lalandava. Izy zany dia karazana toetra apetraka amintsika, apetraka amin'ny zanakitsika, mahay manakana lalandava. Miditra amin'ny sehatra iray ianao dia tokony afaka manakana izay zavatra mety sy mety eo amin'ny toerana anankiray. Atao toetra ao anaty ilay izy, voleny eo amin'ny zanakitsika ilay izy, voleny eo amin'ny mpiarahamonina antsika ilay izy. Manahirana manana an'ilay toetra manakana toy ny voalaza zay, kanefa ilaina be dia be amin'ny fandrosoana. Miditra amin'ny asa anankiray, inona mety, inona tsy mety. Miditra amin'ny tanàna anankiray, inona mety, inona tsy mety. Inona ny tokony atao, inona ny tsy tokony atao. Ahoana ny alako amin'izao zavatra tsy mety. Tokony hirosa, tokony ema. Fa ny etontsika ihany izay fa amafisana mba ahafahana miditra bebe koa amin'izay voalaza antsika eto hoe mba tsy ho lasany amin'ny lalana ny eritreretin'ny olona hitondrana antsika. Ny tanjona no tratrany, ny fafinaretany no azo, ny hafaliany no hita. Ary manaraka ianao dia etondray tena tsara be ilay tena lety nafinatra fa andao hiverina indray. Verina ihany koa ampandroany, verina ihany koa ampanterona. Raha ohatra ka olona miasa amin'olona ianao amin'iny dia efa fantatry olona zany kely le bénéfice azonao noho ny eritreretany azy, dia efa miemotra izy milaza ohatra ny tsy ao tsara be izy zany. Raha ohatra ianao ka miasa tena amin'iny dia fantatra hoe ty fotsiny ve ny bénéfice eto mody. Falifaly izy satria ny eritreretany dia zavatra ny eritreretany ny fandaniana ianao, ny hafaliana ho azy, fandaniana ho anao, ny tombony ho azy. Betsaka ny olona no manao an'izay amin'izao fotoana izao, izay mandefa anao, mampiditra anao amin'izay zavatra tsy tokony eritreretinao. Misy endrika anankiray ilay mivarotra zavatra izay tsy nieritreretinao ho vidiny, kanefa tafy vidiny iny ianao, dia mbola mitovy amin'izay voalaza izay ihany. Tonga avy any izy amin'ny zavatra anankiray, milaza izy fa tsara ilay izy, mety ilay izy, mendrika ilay izy, mora ilay izy. Ary tsy meny fotoana ny dinihana ela akory ianao ahafantarana hoe mitombona ve zany zavatra lazain'izay. Efa mivoaka ny vola am-posinao, lasany. Efa tonga ny hatrany ianao mandinika tsara. Eo ianao vao mahatsapy hoe tena tsy marina ka ilay izy. Hay zavatra tsy dia ilaiko loatra izy ty. Hay zavatra mbola afaka miandry izy ty. Fa noho n'ilay fahaizan'ny olona miresaka izay hitondrany anao amin'ny tombony, hitondrany anao amin'ny metimety aminy, dia tafiditra. Hainy manazava, hainy mandresy lahatra, hainy manasoaso anao eo, mandokandoka mba hivitananao an'ilay zavatra tsy nieritreretinao akory, mba handananao amin'ilay lalana tsy nieritreretinao akory, mba hanaovanao an'ilay asa tsy tao anatin'ny programanao akory. Dia amin'izay fotoana izay miaina ny tombony ho azonao, ary ny tombony fandaniana misy eo aminao. Reny rehetra reny dia entina ahafahantsika manatsaratsara kokoa ny lalana izay izorana. Tsy dia mora ilay manao azy, ary matetika dia miseho matetika eny amin'ny fiainantsika izy ireny. Ary mitombo isa ary ankehitriny ny olona mpanao an'izay lalana izay, entiny amin'ny lalana mbola tsy nieritreretina azy ianao. Manelanelana izy amin'ilay tompon'ilay fahefana sy ny ianao mpividy, tompon'ilay entana sy ianao mpividy, mpanelanelana izy ary izay tombony telo ampovoany ao zany no azy. Ohatra anankiray raha mandeha taxi brositsika, vao tonga ianao dia efa misy mpitsena ary misy milaza fa misy taxi brosy andeha aingana dia aingana rehefa plasy raisy izy. Raha tsy mandinika ianao dia lasa any, kanefa mbola tsy feno ilay toerana. Na afaka adiny roa adiny telo vao tafiditra ilay izy. Izay zany dia anehoana hatrany ilay endrika isehoany, ilay teny etineto hoe entin'ny olona amin'ny lalana tsy eritreretinao ianao, entin'ny olona amin'ny tombony ho azy ianao fa tsy ho anao, entin'ny olona amin'ny fafinaretana ianao fa tsy fafinaretana, entin'ny olona amin'ny hafaliana ianao fa tsy amin'ny hafaliana. Izy ny tsy manam-bola hanaovana ny piknika. Asosiny eo amin'lohanao, maninona moa antsika amin'ny hoe raha mba handeha any folo pointy kely, ohatra ny mahafinaritra any any tena zao. Hevitra mety zany, dia lasa tokoa ianao mandeha any folo pointy. Ianao no miantoka frais, ianao miantoka sakafo, ianao miantoka ny rehetra, izy manaraka fotsiny.
dia hitantsika amin'izay fa samy faly moa dia avy any fa ny fandaninanao bebe kokoa. Ho avy aminareo any izay amin'ny farantaona, inona ny miketrika any, inona ny malaza any. Mahafinaritra ilay fiseny fa saingy tsy mandray anjara izy tonga aminao, na mandray anjara izy fa kely. Dia ireny rehetra ireny izany no entin'ny olona amin'ny lalana tsy nieritreretinao ianao, entin'ny olona amin'ny tanjona ny anazy ianao, entin'ny olona amin'ny fafinaretiny ianao, kanefa tsy ahitanao tombony be loatra ny zavatra izay mitranga. Ny tanjona antsika moa izany dia averina foana mba hisian'ny tsaratsara kokoa amintsika, mba hisian'ny fandrosoana bebe kokoa amintsika amin'ny alalan'ireo toetra efatra. Ny zavatra rehetra dia misy ny tsara ao aminy ary misy ny ratsy ao aminy, misy ny mora ao aminy ary misy ny mavesatra ao aminy. Dia anjarantsika izany no mandinika an'izay voalaza rehetra izay ary miezaka miala amin'ilay ratsy ary mandroso amin'ny tsaratsara kokoa. Amin'ny endriky ny kasinga efatra hatrany no hitondrantsika azy, dia ny afo milaza hetsika, ny rivotra milaza saina, ny rano milaza fihetseham-po ary ny tany milaza ny rafitra. Toetra efatra izay mihodinkodina amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika ary mamaritra hatrany ny zavatra izay tanterahantsika. Ny zavatra rehetra izay ataontsika dia ahitana taratra n'ireo zavatra efatra ireo koa, tsy maintsy misy fihetseham-po kely ao anatiny ao, ary ny fandanjalanjantsika an'izay ilay fihetseham-po izay no mamaritra ny tombony ho azontsika sy ny fandaniana ataontsika. Tsy maintsy misy hetsika atao, raha ampy ny hetsika ataonao dia malaky mivokatra, raha tsy ampy ny hetsika ataonao dia kely mivokatra. Tsy maintsy misy fandiniana sy famakafakana, fa raha tsy ampy ny fandiniana sy famakafakana dia elaela kokoa na voafitaksika. Ary tsy maintsy misy rafitra, tsy maintsy misy fanatanteraka. Reny rehetra reny zany dia entintsika lalandava ahafahana mandroso amin'izay zavatra ataontsika amin'izao fiainana efa somary mavesavesatra izao. Tandremo hoentin'ny olona amin'ny tanjona tsy nieritreretinao, amin'ny tombony be kokoa ny azonao ianao, amin'ny fifaliana sy fahasambarana ho azy, tsy mandany vola. Dia izay rehetra izay zany no tiana ambara. Ndao ireve donko tapany dia mandoerana, dia erany avy roeny ny lasa, tapany nefa nalona, dia maro be ny ohatran'izay. Izay angamba no tsara hoentina amintsika androany, hoentina ambara. Dia manaraka tsika manao misimisy indray. Ny sehatra koloaina moa no mamolavola sy mamakafaka ary mandrindra azy ireo amin'ny alalan'ireo fanontaniana alefanareo, amin'ny alalan'ny SMS na amin'ny alalan'ny MP izay voarainay no andaminantsika ny fandaharana eto. Arakarak'izay zany ahitantsika inona ny zavatra ho resahana, inona ny zavatra atao. Koloaina dia sehatra anankiray ahitana fifampizarana, fifanakalozana, hevitra sy zavatra azo takana. Sehatra anankiray fampitaisa, sehatra anankiray ihany koa fanatsarana ny ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Izany hoe raha tsy dia ao tsara ianao dia afaka mandray anao ny koloaina amin'ny alalan'ny otra na amin'ny alalan'ny tambavy na amin'ny alalan'ny fanampin-tsakafo. Raha te hanatsaratsara bika, hanatsaratsara tarehy ianao dia afaka manatona ny koloaina ihany koa. Sehatra anankiray misy an'ireo kasinga madinika sy zavatra ilaina hanatsarana ny volo, hanatsarana ny hoditra, hanatsaratsarana ny bika aman-tarehinao dia mitongava ny koloaina. Raha reradreraka ianao ao afaka tonga ao. Raha mila an'izay hatsarany bika tsara tarehy izay, fifampizarana. Isaky ny sabotsy maraina amin'ny folo ka hatramin'ny 12 ao dia misy fifampizarana mikasika izay zavatra niresahana teto, ny kasinga efatra sy ny tontolo manodidina azy. Fa nisy conférence débat niresahana, fa ao anatiny isaky ny sabotsy zany dia misy fifampizarana mikasika an'io. Inona ny fandarana nisy teto, inona ny loha hevitra azo zaraina, dia afaka tonga ianareo, afaka zavaina bebe kokoa hoe ahoana ny sehatra ahafahana miditra amin'izay, ahafahana mandray anjara, ahafahana mifampisera ao anatin'izay koloaina izay.
Manampy eo fitantanana izy. Raha misy vesatra amin'ny fitantanana dia afaka manatona anay nareo. Ifampizarana an'izay vesatra misy izay. Na eo amin'ny fitaizan-jaza zany, na eo amin'ny fitantanana asa zany, na eo amin'ny fiarahamonina zany. Dia afaka mifampizara, afaka mifanampy ohatrohatran'iny. Fa nentintsika teto angamba reny hoe ohatran'ina ny toetrana zaza hafa dia ahoana ny fitaizana azy. Ny zaza manana toetrana rano, ny zaza manana toetrana rivotra. Inona ny tsy tokony atao, inona ny tsy tokony. Hitantsika ihany koa izay sehatra izay amin'ny sehatry ny asa, hoe aiza ho aiza ny asa. Izay zavatra izay moa dia azonareo jifaina, azonareo jerena, azonareo fakafakaina. Ao anatin'ny Facebook Koloaina, ao anatin'ny Facebook Sera Studio. Ary afaka manatona aty amin'ny Sisel Télé nareo. Afaka manatona amin'ny bureau-nay koa, any amin'ny Bédera Côte Saint-Jean, akaikin'ny Cosmos. Mametraka fisaorana ho an'ny Sisel Télé Radio, ahafahana maneho hevitra sy ahafahana manao an'izao fandarana izao. Matoa tsika eto, matoa naharitra izao fandarana izao dia noho ianareo mpijery sy noho ny Sisel Télé. Fisaorana ihany koa nareo izay mpanaraka amin'ny fandarana, izay mifanerasera sy mifanakalo ary mifanatona any aminay. Tsapa fa misy mpanaraka ilay fandarana ary misy marina ny olona izay mila an'ilay sosokevitra. Misy mandray marina ilay zavatra voalaza eto. Fisaorana anareo izay, fankahirezana lehibe ho anay izay zavatra izay. Fisaorana ihany koa namanao ny Sera Studio, izay manampy betsaka amin'ny lafiny teknika, manampy amin'ny fanosehana sy fikarakarana. Manana namana manana an'izy ireo, ary azontsika jerena any amin'ny Facebook ihany koa zany Sera Studio. Ary misy pejy natokana amin'ity fandarana ity dia ny pejy Feu Terre ao, afo rano-drivotra ary tany. Ao zany ahafahantsika mizara izay azo zaraina rehetra. Ary ny fisaorana farany dia ataontsika izay mpanaraka amin'ny fandarana. Misaotra betsaka fa mahatonga mbola amin'ity ny fandarantsika. Dia noho ny fisianareo sy noho ny fifanankalozan-kevitra misy eo amintsika. Izay no azo atolotra androany. Fa amin'ny herin'ny androantsika manao misy indray. Aza misalasala manatona anay. Raha ohatra ka misy ny ilana, lahara-tarbe avy eo, afaka manao MP, afaka manao publication, ary afaka manatona anay amin'ny sehatra izay marana. Misaotra tokoa amin'ny herin'ny androany toy izao indray manao misimisy. Kuna record.